mitadidy. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsiro ndraiky mizato akeny folo. Mbola tsy nisy fivoriana ohatran'iny indray kosa aloha neny fa dia asa zany na asan'ny tompo na asana inona. Fivoriana natrehanao teo ve tsy fivorian'ny tanora? Ka fivorian'ny tanora fa nahavariana be le tao. Fa nahoana? Eritreretiny neny hoe adiny roa sasany fivorianay a. Dia natomboka aloha tamin'ny fotoam-bavaka fohy. Zay mihitsy le filaza azy. Atomboka amin'ny fotoam-bavaka fohy. Dia avy eo izy neny lasa amin'izay le olona. Fa hoe manao tatitra hony. Fa le raha matoa le izy iny tsy tena hoe ao amin'ny tanora fa ohatrany natsondry zareo anga fa tsy haiko hoe ahoana. Fa izy ho nanao tatitra momba ny fiainandry solofo menakavy. Asa raha fantatry ny solofo io fa le hoe najanodry zareo tsy ho birao any sampana ao aminay. Fa hoe nahitany zavatra hafahafa tsy haiko. Za aloha dia tsy mbola nahita fa dia izao. Zany efa mahafantatra tsara ny solofo iny a. Orineny a. Teneniko aneny fa adiny roa tsy niato le raha matoa. Ny tantaran'ny fiainandry solofo menakavy hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany. Zany amin'ny atsipiriany zany a fa naratsiana vararaka. Zay teneny hatramin'ny any ambilanindry zareo vao tantarany, hatramin'ny fiainan'izy ny vady, ny fomba fitezan'ny zanany, ny any ampiasanany. Sarinenina, ohatran'ireny miara-mipetraka amin'ny solofo ireny mihitsy ho le olona. Ohatrany hoe tena hita ny fiainana isan'andro manomboka amin'ny fa niasa tao aminy nga izy? Tsy niasa tao amin'izany le olona. Le olona rarineny hoe vao aingana nge vao nifindra tao am-piangonantsika. Ohatray. Fa dia hoe izy hono ny tena mba havanana amin'ny fahitana ohatrany hoe zao mantsy ny nakany zareo anazy hoe izy hono rehefa miteny any dia ohatrany hoe mora mahita ny fiainan'ny olona. Mora mahita tsara hoe ohatr'izao iny dia ohatr'izao ny fiainan'ny. Fa avy amin'Andriamanitra ve nitenena izany olona izany? Dia tsy fantatro neny. Mahafantatra ny solofo a, ko hatramin'ny mbola kely iny ny tao. Eritrereto. Dia gaga ho azy zay. Zaza ny tezaina tao amin'ny soratra masina. Fa zao. Gaga fotsiny inge tamin'izy iny hoe ajanona tsy ho birao iny. Sady za koa dia lalina mihitsy fa dia tsy dia mateny izao fa ka kely hoe ny tena. adiny roa sasany ka ilazana ratsy ny fiainany manontolo eo. Tena zay tsy mahalala tsika sineny zao mahalala ny solofo a. Fa zay tsy mahalala aloha dia hoe tena izy ny tena voalohan'ny olona ratsy indrindra kay tao amin'ny birao any sampany io. Le olona zay tsy tia azy dia tena tsy tia azy miantso mihitsy. olona tsy ho tia. Zay mihitsy le olana dia zay ny antaniako aneny hoe zay zao ny any nataoko tany. Fa ny ponan'Andriamanitra aloha le hoe mandeha satria zao birao any tanora dia lasa tokoa mba nandeha ny vory. Fa dia ny ainy fosa zany nataoko tao. Zany raha faly amiko ny tompo na tsy faly amiko fa dia izay ny nataoko tao aloha dia hoe nanompo an'Andriamanitra tao zany tao ny adiny roa sasany niala tato an-trano tamin'ny 2:5 tonga zao amin'ny 9:00 Andray. Dia ny Lany ainy fosa tamin'ny zava-poana. Inona zao ny tombontsoanareo tao? Lasa makahala zao ny ankabeazany. Eny izay Lasa nakahala. Feno petipetina. Feno petipetina ny fo. Feno petipetina ny faratsiana. Fa aza atao kosa aloha hoe zava-poana fa fanomponan'Andriamanitra ny ngeny nataoko tany. Satria raha izay ianao no namangy ny bebe anao tany ambanivohitra nandritra n'izay oro zay, efa tafaverina koa ianao, afaka nivavaka sy nampahery azy. Tokoa, mba tsy hitanao moa le teny ato amin'ny Jakoba 1:20. Hoe ahoana? Bahoany jerentsika le 7:20. Jakoba 1:7 aloha zary neny ny amaky an'izay hoe Jakoba 1:7. Zao ny voalaza ato amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray. Ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriana sy ny miaro ny tena tsy hisy petipetina avy amin'izao tontolo izao. Zay le izy. Izao ny fivavahana madio sady tsy misy tsiny eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra.
ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriny sy ny miaro ny tena tsisy petipetina avy amin'izao tontolo izao. Ka izay ny tena zavatra tokony ho nataonao anaka, fa tsy nandany andro tamin'izany hoe miaino fifosanany solofo izany izay mampipetipetina ny fiainam-panahy. Eno ary neny tena tsy tokony natao. Tsisy fampahirezana mihitsy ny tany fa dia fijerena amin'ny solomaso mainty ny mpiarabelona izay ny tao. Aleo ianarako ity dia ka nany fotsy aza lasa mainty amin'ilay solomasoko. Kita ho afa aleo ianarany ity. Jakoba toko voalohany 17:20 fatarina mihitsy fa tsy hoe akory hoe rehefa misy teny hoe asan'Andriamanitra dia tena asan'Andriamanitra ahoana tokoa, fa fataro aloha hoe inona marina madio anatrehan'Andriamanitra hoe izany fivavahana izany, fa zao ny azy madio atao amin'ny Jakoba toko voalohany 17:20. Zao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray, ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriny sy ny miaro ny tena tsisy petipetina avy amin'izao tontolo izao. Zao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray, ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriny sy ny miaro ny tena tsisy petipetina avy amin'izao tontolo izao. Ka dia mila tandremana anaka arak'izao Jakoba toko voalohany 17:20 izao, mila tandremana izay andanitsika ny fotoana mba ho fivavahana madio sy tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ny fiainantsika manontolo. Jakoba toko voalohany 17:20 averintsika farany hoe zao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray, ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriny sy ny miaro ny tena tsisy petipetina avy amin'izao tontolo izao. Ombay mitadidy. Ataom-poko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsiro ndraiky ny zato, hatrany folo.